mandredesa ary lanitra ary mianoro-tany fa ny tompo miteny ho ny teny soa nampitondrainy mpamonjo niterako anareo anio tanànan'i davida dia Kristy tompo ary abaralaina soavina ny tompo mbo anao miarabantsika rehetra ny men'Andriamanitra azo fotoana hatsirovantsika sy ankilazantsika ny fahaterahanmpamonjy dia Jesosy Kristy anio alahady 5 Desambra 2024 ho aminareo anyriavana ny fahasoavan'ny tompo Jesosy dia raha tsika mamaky eo mpitsanganana ho fiderana sy fisaoran'Andriamanitra ny salamo 7 andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra salamo 7 andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ao aorianan'izay dia ny hira fa 70 dia ary irahantsika mankalaza sy mideran'ny tompony salamo 7 andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra manao hoe mirafirambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy ny tany akavanana sy ny sandrony masina nafy tamin'ny famonjena Jehova nampafantatra ny famonjena teo masony jetrisany na ny olo famorina efa natsiaro ny famotrampony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy efa nahita ny famonjen'Andriamantsika amin'ny vazatany rehetra miobio an Jehova ary tany rehetra velominy oboka mira amen. Hira fa 70 irahantsika mideran'ny tompo. Yeah.
Iaraka ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro fanasehoanao ny fitiavanao lehibe amin'izao andro fankilazana ny mpamonjy izay teraka ao anay anio dia Kristy Tompo. Fiangonana maneran-tany izao tontolo izao dia mankalaza anao sy misaotra anao noho ny fanetretenanao dia nanekeny hao ao hanampitoviana amin'ny olona ka tonga nofo tamin'ny lalan'izao Kristy zanakao malalanao. Misaotra anao zay Andriamanitra rahanay eo tany nanomezanao ny Jesosy Kristy ilay hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana dia ianao Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Ianao Jesosy ilay tompon'ny fahefana sy ny fanjakana. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga mpanolo-tsaina, Andriamanitra maherainy mandrakizay, andriana ny fiadanana. Feno fiterana fisaonanao zahay, fahasoavana amin'ny fahasoavana nomenao anay anio izay teraka ao anay. Meteza ranao amin'ny lalan'izao fampivahana izao ho teraka indray ao am-ponay ka tonga anay olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny teninao sy ny asa amin'ny filaonao masina. Nataonay ho fanomezam-boninahitra nanao izao fampivavahana izao ka andraisanay hery sy fitahina ary fanavaozana amin'ny andronay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo fiangonana. Dia amin'ny lalaon'ny Tompo henoantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany Tompo hivelomantsika sy rahantsika amin'ny fankatoavana azy. Naran'ny Tompo manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho vezatra mino azy fa anina fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izy izao tontolo izao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeharaka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ataontsika ny hira fa 70 andininy voalohany izy faharoa. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy kariavana dia tsy mantanteraka izany. Andesika hanao vavaka fonana sy fiakekeloka hiaraka hivavaka isika.
Tompo matsiaro ny tsy famendreanay manoloana amin'ny fitiavanao lehibe nasehoanao sy nomenao anay izay amin'izao andro an'io izao. Raha tonga teto amin'izao tontolo izao ianao Jesosy, dia tsy nandray anao izahay sady tsy nalalanao sy ny fitiavana nomenao. Tompo, mamelany elokay. Tompo, mamindra fo aminay. Mangataka famelan-keloka avy aminao Tompo. Avao izay amin'ny lalam-finanao masina, mba ho tonga olom-baovao sy ateraka indray anio. Jesosy Tompo, ianao ilay zanak'Andriamanitra manaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao, mangataka koa izahay mba hahazo famelan-keloka ho an'ny fianakaviana rehetra na ny lavitra ny akaiky, ho an'ny firenenay, mamindra fo aminay. Tompo mandrenesy, Tompo mamela heloka, Tompo miainoka miasa. Aza ely ianao Andriamanitra, noho ny aminao sy ny amin'ny fahasoavanao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira fahatelo amin'ny fitopolo andininy voalohany sy fahatelo no ataontsika. Rehefa tena mibebaka marina sy kariavana, mamela Andriamanitra ary matoko sy marina izy. Aoka hitsangana amin'ny fiangonana ente famelan-keloka homeny Tompo antsika miara-mitsangana amin'ny fiangonana. Ony Tompo, fa rehefa tonga amin'ny fotoan'andro dia ny ran'Andriamanitra ny zany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna navotan'izay ambany lalàna, mba handraisantsika amin'ny fananganana nanaka. Satria zanaka ianareo dia ny ran'Andriamanitra ataom-pontsika amin'ny fanahin'ny zanany miantso hoe Abaraio, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina midy rany Tompo. Amen. Fa sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Hira fa 7:70 no ataontsika. Bye.
ny olona vavela kariavana samana ambarany finoany dia raha antsika manonona ny fanekempinoana apôstôlika embonantsika amin'ny fiangonana kristianina manera-tany manao hoe mihinan'Andriamanitra raha izy tompo ny lanitra sy ny tany aho ary mihinana Jesosy Kristy zanany lahy tokony atomontsika izay nitorotona tamin'ny fanamasina nateraky Maria Virjiny njara navaka amin'ny Pônto Pilato nombonina tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevo nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ny an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ilay tsy toa avy amin'ny veniny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina ao ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Barlaina soavina ny tompo ombanao izany ry havako no teny fiarabana atolotra antsika menakavy nahatratra ity krismasy 2024 ity fotoana ity dia irahana amin'ny fode FJKM. Ireto ary havako ny asa ho tanterahantsika fiangonana atoato amin'ny 15 ny volana Janoary 2024 dia misy ny fanompoam-pivavahana lehibe tanterahantsika ao Atsonjombea tahaka ny mahazatra. Amin'ny fitora maraina dia isy ny asa sy fampahirezana izay irahana amin'ireo mpiandry tanterahana izany. Aorianan'ny asa sy fampahirezana amin'ny 7 ora sasany ny fanompoam-pivavahana izay tarihan'ny Braoan'ny mpiandraikitra foibe, fanompoam-pivavahana izay tondrantsika ambavaka ny Docteur Irako Andriamahasoa Mpitandrina filohan'ny FJKM menakavy. Ametrahantsika eo am-pelantanan'ny tompony fiainan'izy ireo ny amin'ny fanompona izay tanterahany nefa ihany koa hanoanantsika azy ireo amin'ny fomba hita maso noho izany asa lehibe napetraky ny tompo iandreketany izany. Fa io fanompoam-pivavahana io koa ry havako dia fanompoam-pivavahana izay hitondrantsika ambavaka sy ametrahantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny taom-piasana 324 ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny anankinantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny asa rehetra izay ho tanterahana indray amin'io taona 324 io. Manoloana izany dia mikatona avokoa ny fiangonana Tananarivo sy ny manodidina. Ezaka ny fiangonana tsiraray avy isaky ny synodam-paritany hitondra ny marika famantarana azy amin'ny alalan'ny anarany izany. Misy toerana voatokana ho an'ny isaky ny synodam-paritany ary afaka manao ny fanaminy ny isan'ny tsampana. Ny 15 ny volana Janoary 2024 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina dia io no fidirana araky ny fomba ampiangonana ny Université FJKM Raveljon. Manomboka amin'ny 7 ora maraina dia isya ny fitorinan-kira amin'ny alalan'ny fihetsika maro samihafa ataon'ny mpianatry ny Université Raveljon. Amin'ny 10 ora sasany no manomboka ny fanompoam-pivavahana izay tarihan'ny avy ao amin'ny Braoan'ny mpiandraikitra foibe. Ary aorianan'ny fanompoam-pivavahana dia misy ireo mpanakanto evanjelika maro samihafa eo anivon'ny fiangonana
hanatanteraka ny asa fitoriana amintsika. Ny faharaiky amin'ny roapolo ny volana janoary 2024 any an-tanona dia io ny fambolekazo izay tanterahantsika aifitsika mairay manontolo iombonana, koa dia manentana antsika isam-piangonana hanomana fiara, hanomana ny olona hanatanteraka izany fambolekazo zany. Itsika isa-tsampana ihany koa dia andamina ny fotoana rehetra sy andamina izay mety ho fiara hahatongavantsika any antoerana. Efa vonona amin'io ny zanakazo ry havako, fa ny anjarantsika dia mitondra izay mety ho fitaovana sahaza hanatanterahana izany fambolekazo izany. Dia tena asehontsika fa miara-miazakazaka tsika ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Koa dia efa samy iomantsika ry havako, ny any amin'ny isam-piangonana isa-tsampana ny amin'ny fanatanterahana izany fambolekazo any an-danona izany. Tamin'ny taona lasa dia efa tantsika no nanatanteraka amin'ny fambolekazo, amin'ity ihany koa dia mbola hiara entantsika hanatanteraka izany asa masina izany. Dia mirary Krismasy sambatra ho antsika menakavy ary ho tratran'ny taom-baovao finaritra isika. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanaovana ny fanatitra tsika ry havana, fanatitra indray mandeha any nataontsika ary ny diakona no anaty izany eny amintsika. Ny atoko-pihira eto an-toerana kosa no anao ny anjara hirany, tsarovo mandrakariva sy fa izay mame amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
isika. Soranainao Andriamanitra ny fanomezana lehibenao menao anay amin'izao andro an'io izao. Dia Jesosy Kristy le teraka hamonjy anay ary menao miaraka amin'izany amikony zavatra rehetra. Indro Tompo ny fitahim-panany menao anay, indro atolotray izany hoentina manao ny asanao ary ny fiainanay manontolo any koa dia avozonay ny fanoratena ho anao Andriamanitra. Ny andronay rehetra dia otinay manompo anao ny fifaliana, ny fitiavana, ny fanetretena, ny faharetana, amin'ny fanantenana tonga nay tokoa vavolombelona tsy hanatsiny mandra-piavinao. Teterizo araka me fahasoavanao ny fiangonanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy no angatanay zavavaka izany. Amen. Petraka ianareo riavaka. Iroso eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ny hira faha-raika amin'ny fitopolo, ny andeniny voalohany faharoa ary ny fahaefatra no ataontsika. dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra ry havana natratra ny krismasy 2024 indrindra ho an'ny tanora sy ny ankizy satria fotoana ny ankizy zao a mingavy ny tanora sy ny ankizy a hitsangana any tokantrano any a hivavaka tsika
vavakantsika re Jesosy Kristy zokinay eo, ianao mitondra famonjena ho anay, ka faly zay mity andro an'ity atsiarovanay natongavanao olona ary miara-paly aminay ny anjely amin'izao fotoana izao. Koa dia anambara izany zay dia ny fanainao masina nazavany teny andrakitra zany tomponay hitaridalanay tanteraka izany, mba ho fiainanay Jesosy Kristy zay ambaranao. Dia mitenena Jehovah fa meny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Amen. Petraka ny tanora sy ny ankizy. Ny teny andraisantsika afatra androandro avana dia araka izay nambarany mpitarika teo dia ny eo amin'ny Jaona 7:9-10. Jaona 7:9-10. Miara-mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy-tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Averintsika, ataontsika mafy be anetrano any izy aty. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy-tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Jehovah Andriamanitra antsika ry havana dia Andriamanitra fitiavana. Ka tamin'ny fiandohana dia niresaka izy hoe amorona olona tahaka antsika ho namantsika. Dia namorona antsika Andriamanitra raka izy hiaraka aminy. Dia napetrany tao Saedena. Dia tao Saedena tao miadana falifaly. Saingy tonga Satana nisy afatra napetraka Andriamanitra tao hoe tsy mahazo mihinana amin'io hazo voanisa ianareo. Dia rehefa tonga Satana le ratsy fanahy dia nihinana Adama sy Eva. Dia hoy Andriamanitra hoe satria mahaditro nareo tsy manaiky izay teneniko, miala ato amin'ny Saedena ianareo. Dia manomboka izao nareo dia ho faty rehefa tonga amin'ny fotoana. Taty aoriana nefa nandinika Jehovah ray Andriamanitra fitiavana azy. Tsara fanahy io Andriamanitra antsika io raka izy dia hozy izy hoe Jesosy avingy se aty dia nresaka izy mianaka. Dia hozy izy hoe zao tiako loatra reto zanak'olombelona reto ka zao anamboatra Saedena vaovao azy ka io Saedena io tsara lavitra noho ny efa nambariko teo aloha. Dia se zany midina hidina any an-tantsika fa ise misolo tenantsika any. Dia ise zany apetrako anatin'ny kibon'olombelona satria lasa olombelona mihitsy Jesosy. Dia rehefa tonga any se dia izay manaiky ny se rehetrarehetra dia mahazo miditra amin'ny Saedena vaovao io. Dia manaiky se manaiky dada hozy izy Jesosy. Dia lasa Andriamanitra dia nataony tao kibon'i Maria Jesosy Kristy. Azonareo aky zany lasa olombelona izy. Dia tamin'ny fotoana nahaterahany Jesosy Kristy dia nisy anjely be dia be niteny hoe fiadanana ho an'ny zanak'olombelona satria azo le paradisa vaovao indray. Dia izay le andro ankalazantsika an'Andriamanitra androany raka izy Jesosy Kristy nitondra famonjena tonga etỳ an-tany. Fa raha tsy tonga teto Jesosy Kristy tsy isy famonjena dia mbola nanjakany Satana hatrantsika. Dia rehefa avy eo zay manaraka an Jesosy Kristy, zay manaiky ny teny rehetrarehetra hoe aza mangalatra dia tsy mangalatra ny tanora sy ny ankizy na ny olon-dehibe koa. Teny Jesosy Kristy zany arahantsika. Dia rehefa avy eo izy efa nitenenin'Andriamanitra ray izy le kapoka rehetrarehetra tokony meko an'ireo olombelona reo ianao no hiaran'izany Jesosy Kristy, na zanako ary ianao. Manaiky dada hozy izy Jesosy dia nokapohana izy nampijaliana izy dia vonona mihitsy Jesosy Kristy. Zay ngeraka izy mahafaly nyty Andriamanitra antsika ty, tsara fanahy
dia tsika zany tsy voakapoka ntsony a fa Jesosy Kristy a no voakapoka, de hoe izy maty de nitsangana tamin'ny maty izy. Ina famarina raintsika amin'izany ndraky izy a ry tanora. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tany an-danitra tany, niadana tany izy nefany a no fitiavany atsika de tonga ty tany izy. Nijaly izy a mba hahazoantsika an'le Edena vaovao a, le paradisa vaovao. Isika koa zany zay kristianina, zay mieritreritra kristianina, de tokony manana zay toetra ny Jesosy Kristy zay, manaiky hikarakara ny hafa, hisolovoina ny hafa, hizara fitiavana amin'ny hafa. Ka zao amin'ity Noely ty a, jereo rakizy ny tanora, iza ny namanareo, mpiara-mivavaka aminareo, ianareo zao mety misakafo be any an-trano rehefa avy eo, fa jereo reo namanareo reo, sao de misy tsy misakafo reo, sao de misy tsy manan-kohany reo, de manatona azy a, de mba meo ny anjarany izy. Ary tsy andraony any fa fiainantsika raha manontolo tahaka nataon'i Jehovah ray a, Jesosy Kristy zara fitiavana. De mifanahy masina hiasa amintsika amin'izany a, aza faly fotsiny na azo akanjo tsara, mihinana sakafo tsara, fa jereo le manodidina anao, le mpiaramonina aminao, sao de misy tsy mihinan-kanina de mba zara hoan'ny sakafo a, tonga ny ampianarana zay tsy manana penina, tsy manana stylo a, zara hoany koa tahaka nataon'i Jesosy Kristy a, zara fitiavana mba hanampiadanana koa izy. De mahereza ary tanora sy ny ankizy a, fa mety efa amintsika olon-dehibe koa zany a, aza variana mangoroka rena ho anao fotsiny, fa jereo manodidina anao a, jereo firenenao a, fa zany natao hoe kristianina, fa tsy kristianina mbava fotsiny, fa kristianina miaina amin'ny fitiavana. De mahereza mifalia isika fa tonga Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Sotran'ny tompontsika ry havana nandrea zany hafatra sy fampianana ho an'ny ankizy sy ny tanora izany. Tonga eo amin'ny fotoansika zay hianotsika ny vaky ny soratra masina sy ny vavaka milohan'izany, ny hira fahavalo ambinipolo ny andininy voalohany sy ny fahatelo no ataontsika izao. Ny hira fahavalo ambinipolo andininy voalohany sy fahatelo dia hitsangana ary tompony anjara amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina.
andeha hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, midera sy mankalaza ary mame voninahitra naranao zahay noho ny habe ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ary pirofo ny fitiavanao anay, ny nanomezanao anay ilay andrian'ny fiadanana, izay ankalazainay anio andro krismasy. Ilay teny tonga nofo ka nonona taminay, ilay vaovao mahafaly eo amin'ny fiainanay. Tompo, irinay ny hianatra ny teninao amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanainao masina, mba hitombonay amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsaranao. Koa dia mangataka indrindra ny fanainao masina izahay, mba hirotsaka ty anatinay, hanokatra ny sainay, ny fo amam-panahinay anio, raha amaky sy handray ny hafatra avy aminao amin'ny alalan'ireo mpanomponao. Ka tsy ho fahatsiarovana mandalo fotsiny na ho fifalian'ny nofo tahaka ny fety rehetra ity andro krismasy ity, fa tena hatakaranay tokoa ny zava-dehibe ho entin'izao krismasy zao eo amin'ny fiainanay. Koa mitenena Tompo fa miaino izay mpanomponao, dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny tonga nofo ka nonona taminay nanaovana izany mivavaka izany. Sotra Tompo, amen. Iaino ny teny avy amin'ny soratra masiny tsika ry havako. Ny Isaia 7, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Isaia 7, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Amaronao ity firenena ity, ary ampitomboanao ny hafaliany. Mifalia eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara-babo. Fanibao fitondrany entany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny, izay tsorakazo ny mpampiasa azy, dia tapahanao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Mediana. Fa ny kirarony izay mitratrevatrefa fandeha eo amin'ny fiorakoraky ny ady sy ny fitafiana miosodra, dia samy hodoroana eny hokitay hatoka amin'ny afo izany. Fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy nomenantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny, hatramin'izao ka ho mandrakizay ny asarom-piaron'i Jehova tompony maro no hatanteraka izany. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina araka izay hita ao amin'ny filazantsara ny Lioka 2 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny 9 dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virjina anankiray izay voafofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaka Davida, ary ny anaran'ny virjiny dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, arahaba ary lay nasoavina ny tompo momba anao. Ary taitra loatra izy no niteniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ny lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehova Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana.
toizana ao amin'ny apokalipsy 12:20 ka hatramin'ny 5. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satroboninahitra kitana 12 amin'ny lohany, sady bevoky izy ary mety jazy izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manando 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany, ary ny rambony dia manala ny ampahatelo ny kitana amin'ny lanitra, ka manjera ireno amin'ny tany, ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy, izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by, ary ny zanany no vonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra, dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra, izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 950 andro izy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana no hitsenantsika ny afatry ny tompo izay ampitondrany mpanompony dia ny mpitandrina Rakotoperatsoamanjato Doda Ersoa Prompenaikitra Fobe. Ny hira 7:20 sy ny 7 miara-mitsangana hantanteraka zany hira zany. Mbola ampitomboina mandrakariva ho amintsika rehetra ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo mahatratra ity fotoan-dehibe eo amin'ny tantarany izao tontolo izao. Ny nanirahan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ho teny tonga nofo mpamonjy antsika ary fifalimbe ho an'ny olona rehetra izany. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika ny afatra amin'ity Krismasy 2024 ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka 2:9. Lioka 2:9. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, arahaba ary ilay no asoavina ny Tompo mombanao. Tsy voasambany ianao no nandreza amin'ny teny zany a, ary tsy voasambany ihany koa ianao no mba nilaza izany tamin'ny olona. Arahaba ary ilay no asoavina ny Tompo mombanao. Fa ny fanontaniana dia ity, mba fantatry ny kristianina ve ny tena hevitra izany teny izany sa tsia? Indrindramantsy mety ho alaina tatahaka izao ny heviny hoe
arahaba relainao soavina salagna manao hoe bonjour madame. Raha monsieur zany eo de bonjour monsieur, satria krismasy ny andro de zay zany ny hevitry ny bonjour no asoavina. Fa zay ny manisany mahazava-dehibe ny anomezan'Andriamanitra antsika amin'ny teny tahaka izao, mba tsy hoentim-pahazarana fotsiny isika. Za tsy te hampiasa ny teny hoe fahazarany ratsy, fa tian'Andriamanitra ho azotsika tsara amin'ny tena hevitry ny tenin'Andriamanitra, izay tena mitaona antsika mba hiditra lalina ao anatin'ity teny ity. Dia hitoetra ny Maria rehefa nandre ny anjely zany teny zany izy. Ny anjely nilaza taminy hoe arahaba relainao asavina amin'ny tompo mombanao, dia hoy ny 7:20. Ahoana izy? Taitra loatra izy no ny teniny, ka nieritreritra zay tokony ho hevitra zany fiarahbana izany. Rehefa misy olona zany miteny aminao hoe arahaba relainao asavina amin'ny tompo mombanao, dia tokony haninina ianao, tokony ho taitra ianao. Ahoana? Fedrenao arahaba relainao asavina amin'ny tompo mombanao, satra tompoko. Maria tsy nanao hoe satra tompoko, fa taitra izy, ary tsy hoe taitra fotsiny izy, fa nieritreritra izay tokony ho hevitra zany fiarabana izany. Mba firy amin'ny kristianina rehefa mandre tenin'Andriamanitra ny mba taitra, ary rehefa taitra dia mba firy ny mieritreritra ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Zay ry havana no raisika amin'ity krismasy 2024 ity, inona no tena hevitra ilay teny nentin'ny anjely ka nahataitra ny Maria raha nilaza izy hoe arahaba ilainao soavina ny tompo mombanao. Ny voalohany zany dia ny hoe arahaba. Averiko tsara fa tsy mitovy mihitsy amin'ny hevitra hoe bonjour io. Ireto avy no hevitra raiketiny io teny io ka nanaitra any Maria. Io teny hoe arahaba io dia midika hoe fahamboniana, fahatsaran-tare, fankatoavana, fanajana, fanomezan-danja sy hasina. Zany a no hevitra raketin'io teny hoe arahaba io. Fa tsy mijanona eo io, fa miaraka ihany koa ireo toetra ireo. Rehefa atambatambatra izy dia tatahaka izao no asongadiny zany fiarabany zany. Lay arahaba dia milaza fahatsaran-tarehiny ny fahamboniana, na koa fahamboniany fahatsaran-tarehy. Ilay arahaba dia milaza ihany koa ny fahamboniany ny fankatoavana sy ny fankatoavana ao anatin'ny fahamboniana. Ny arahaba dia milaza ihany koa fanomezan-danja ny asina sy fanomezana hasina ny lanja. Zay no nahatonga ny Maria taitra rehefa nilazany ny anjely an'io hoe inona zany zavatra lazainao zany? Mampieritreritra zany zavatra lazainao zany? Iza moa aho no anambarana fahamboniana, anambarana fahatsaran-tare, anambarana fankatoavana, anambarana fanajana, anambarana fanomezan-danja sy asina. Mba mendrika an'izany ve aho? Zay ilay nampieritreritra any Maria. Ny tenin'ny anjely dia milaza mendrika an'izany ianao, arabaina ianao, satria nahoana? Nanana an'izany toetra rehetra zany ianao, satria hitan'Andriamanitra tao amin'ny Maria ny faratampony ny sotoavina sy ny sotiaviny ny lanitra.
azadonoina ny mahazatra atsika dia ny mandreny teny hoe soatoavina, fa misy ihany koa ny antsoina hoe soatiavina. Tao amin'ny Maria dia sady hitan'Andriamanitra tao ny soatoavina, hitan'Andriamanitra tao koa ny soatiavina ao an-danitra, dia tsy inona akory fa ny fanetrentena. Rehefa hitan'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray ny fanetrentena izay sady soatoaviny ny lanitra no soatiaviny ny lanitra, dia omen'Andriamanitra azy io fiarahabana mirakitra nireo toetra rehetra zay nitanysaintsika teo ireo. Ity fanetretena izay hitan'Andriamanitra tao amin'ny Maria ity, amin'ny teny Grika ny ilazany azy dia hoe tapeino. Tapeino, ny aviany teny frantsay tapi. Aiza misy tapi rehefa ao an-trano? Na iny ambaravarana, na ao amin'ny salon, fatao inona tapi? Hoitsahana. Olona manaiky tondra ny sarotra, olona manaiky ho hitsahana aza mba hanandratan'Andriamanitra azy. Zany ny fanetretena izay ampianariny tenin'Andriamanitra. Ary io mahatonga ny Paoly apôstôly ilaza hoe tandreminareo ndra ho tratra ny fanetretena haitraitra. Ny fanetretena haitraitra dia fanetretena mody sary milaza hoe misaotra anao fa mpanompo tsy mahasoa moa ny tenako. Mpanompo tsy mahasoa dia zao badibady lahy, badibady vavy, fa no nitsahany olo aza mba mifanitsakitsaka. Zany natao hoe fanetretena haitratra. Fa ny fanetretena ny Maria dia fanetretena manaiky hitondra ny sarotra, manaiky ho afa-baraka aza mba hanandrata'Andriamanitra azy kosa. Izay manetretena hoy Jesosy no asandratra. Rehefa hitan'Andriamanitra tao amin'ny Maria zany fanetretena zany, nomeny azy daholo ireo toetra rehetra zay nitanysaintsika teo ireo. Zany ny dikany hoe arahaba. Ny zavatra faharoa zay ambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny 10:7 ity, toy ny lay nambara teo, arahaba ary ilainao savina ny tompo mombanao. Inona kosa midikan'ilay hoe no asoavina ny tompo mombanao. Amin'ny teny fototra, zany hoe any amin'ny teny Grika, tsy ho resako eto satria tsy dia izay fampianarana teny Grika no ataoko eto, fa ilaza ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Ny voambolana zay ampiasaina ilazana amin'io le hoe no asoavina io dia manana hevitra anankitelo ngeza be. Ny hevitra voalohany dia voambolana fampiasa izy io amin'ny fikarakarana hazo fihinam-boa mba hamoa bebe kokoa. Ao an-tsaintsika avy hatrany ny sarin'ny voaloboka ilay nilazain'i Jesosy any amin'ny Jaona 5:12 ny andiny voalohany sy faharoa. Izany voaloboka hoy izy, ianareo no sampana. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa hoy izy dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Zay ny dikan'ilay no asoavina, namboarina mba hamoa bebe kokoa. Rehefa ianao zany no arabain'ny olona hoe araba ilaina savina, dia mba tonga saina avy hatrany ianao, tokony hamoa bebe kokoa ianao ry anina. Zay ny tiany lazainy. Zany hoe rehefa jereny ianao ohatra ny tady tsy ho ao ianao zany ohatra ny tady tsy ho voaloboka ianao fa mety ho voatavo, ohatra ny tady tsy ho voaloboka ianao fa mety ho sosety. Zany hoe mba mitovitovy ravina ihany, fa tsy mame arak'izay nanomezan'Andriamanitra anao. Ary zay no anisan'ny mampiavaka atsika kristianina. Rehefa omen'Andriamanitra teny dia dinihana tsara inona midikan'izany ao anatin'ny fiainako. Zay ny hevitra anankiray ny hoe no asoavina. Ny hevitra faharoa, io voambolana io dia fampiasa eo amin'ny tontolo ny asa fikarohana fanafody.
fampiasa eo amin'ny tontolo ny asa fikarohana fanafody ao anatin'ny vanim-potoantsika zao lazaina hoe de mitombondray hony zany ny kahana covid ny fotoana tahaka izao indrindra no tsy maintsy hikarohany kristianina. Inona no vahaolana omen'Andriamanitra atsika fiangonana fa tsy izao tontolo zao no ampihinana anao zay tsy tokony hohaninao na apiditra ao anatin'ny vatanao zay tsy tokony ampidirina anatin'ny vatanao. Zany ange no nomen'Andriamanitra ny Maria. Efa hita hatrany amin'ny testamenta taloha io rehefa tonga any an-trano ianao na ao an-trano ianao no manaraka izao havatra izao, afaka manokatra ianao ny baiboly any amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ny andininy fahasivy amby telopolo hatramin'ny faharaiky amby efapolo. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ny andininy fahasivy amby telopolo hatramin'ny faharaiky amby efapolo. Raha fitiniko fotsiny ny tantara ao de tsotra. Nisy tovolahy anankiray nieritreritra andeha anome sakafo ny mpiarabelona taminy, nandeha nakany an-tsaha nanangona le ataony hoe voatangom-boalavo na voatavo-mboalavo zany mihitsy ny ao de iny no nitetehany nataony anaty vilany nandrahona masaka no ny hinana izy tika poizina mahafaty zay voataitra izy de nantsona ny lehilahin'Andriamanitra misy mahafaty ao anaty vilany. Dozy ny lehilahin'Andriamanitra hoe akao kely koba, misy karazana koba zay fanao am'zany narotsany tao anatin'ilay vilany no aroarona dia azo nohanina tsara ilay sakafo na velona. Ary zany midikany hoe ilay noasoavina eto. Tsy mamony ny namanao, tsy mamitaka ny namanao amin'ny karazana hanina na sakafo izay tsy ahasoa azy. Ny vanim-potoana ny krismasy, ny vanim-potoana izay manaitra ny fiangonana mba hanao fikarohana eo anatrehany karazana aretina maro samihafa satria ny Andriamantsika naniraka ny Jesosy Kristy zanany ary maniraka atsika ihany koa mba hanasitrana ny aretina rehetra. Ny hevitra fahatelo ao amin'ilay eny no asoavina de voambolana izy io fampiasa eo amin'ny fandidina any amin'ny medicine de l'antsina hoe chirurgie. Raha misy zavatra tsy tsaratsara ao anatin'ny vatana dia tsy hoahana tao mba ahasalama n'ilay olona. Ka raha misy zavatra ao anatin'ny vatan'ny olona na eo amin'ny tenanao manelingelina anao tsy tafiditra any an-danitra dia mila esorina. Jereo kely ny baibolinao ao amin'ny Matthieu toko fahadimy, Matthieu toko fahadimy Matthieu toko fahadimy ny andininy fahatelopolo. Zao ny fomba nilazany Jesosy azy: ary raha ny tananao ankavanana ny manafy ny tohinanao dia tapao izy, ka ry ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no lasany amin'ny helo. Raha misy miteny aminao zany hoe araba ary leonao savina ny tompo momba anao, mieritrereta fa mety misy tokony hoe sorona zany ao aminao ao. Inona le hoe sorona? Le adalana fanao hatramin'izay le ota zay namatotra anao hifarana ny taona mba olona tahaka ny ahoana ianao hiditra amin'ny taona vaovao 320. Raha misy zavatra, raha misy fitondran-tena, raha misy teny izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mbola tehirizinao anatin'ny fiainanao, tapao. Fa ianao ane ilay olona no asoavine, ianao ane ilay olona natao hitondra fahasitranana eo anivon'izao tontolo zao ianao anie ilay olona izay tian'Andriamanitra hanana ny toetra tahaka ny Marie Virginy. Ka rehefa hitan'Andriamanitra ao aminao ilay fanetreny tena sady sotoavina ny sotiaviny ny lanitra, dia ho lasa fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra ianao mba hitondra ny zanak'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo zao, hanambara ny famonjeny Jesosy Kristy izay ilain'ny olombelona rehetra mba hahatonga azy ho afaka mandova ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
ivavakantsika ry havako, misaotra sy mankasitraka anao zay ry Tompo Andriamanitray, noho ny fahasoavana nampy fahasoavana eo amin'ny fiainanay, ka nazahoanay izany afatra izany, izany teninao izany. Efa sitraka ao tokoa mantsy ny nanome ilay teny tonga nofoka nonona taminay, dia Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany. Nefa sitraka ao ihany koa ny nanome anay ny fanahinao masina, mba hampatsiahanay ny zavatra rehetra, ary ny ariary izany ankehitriny. Arahaba ary laino asoavina ny Tompo mombanao. Indreto zay Tompo, mahatsiaro, fa zava-dehibe tokoa ny tenenanao aminay izany, mba azahoanay mijery sy mibanjina ireo fanamboarana lehibe tianao atao eo amin'ny fiainanay. Tianao anetry tena izahay, ka hanahaka an Jesosy izay nanaiky hiatrika ny mafy sy ny sarotra eny hatramin'ny fahafatesana azy, mba hitondra fiainam-baovao ho an'ny mpiara-belolaminy ary izay mino azy. Tompo, atao vozary fiainanay izany fanetreteny izany. Mivavaka aminao izahay, mba hahatonga anay hamoa, ary hamoa bebe kokoa manoloana ny azakazaka masina izay tanterahanay, eo anivon'ny fiarahamonina, ny tokantrano, ny tontolo iainana, ny tanindrazanay. Tondranay ny fahamarinana ry Tompo Andriamanitray. Mivavaka aminao izahay, mba hahafahanay mahalala izay tokony ho ratsanana, esorina eo amin'ny fiainanay. Fantatrao sy miariary aminao fa misy ny zavatra izay akamaminay, nefa mety hitondra fahafatesana ho an'ny tenanay sy ny hafa ihany koa. Mangataka aminao izay Tompo, ampafantaro anay izany, ary aoka izahay tena hanana fandavan-tena anaisitra izany fahazaran-dratsy eo amin'ny fiainanay izany. Mivavaka izahay Tompo, mba hahatonga anay ho tena olom-bovonjy eo anatrehanao. Ankininay fiainoam-pelantananao ary ny fiainan'ny firenenay, manomboka any amin'ny mpitondra hatramin'ny vahoaka, samy anana ny fanatretena ary anao ho zava-dehibe ny amokatra, ary indrindraindrindra hitondra fiainam-baovao amin'ny manodidina azy, ka anaisitra izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonanao, mba hanana fahasahiana, hanala izay rehetra tsy nambolen'ny tananao eo amin'ny tontolo manodidina azy, ary indrindraindrindra hahatsapa izay mety ho tsy mahamendrika ny fiangonanao ihany koa, ka hiavao hatrany no ny asa ny fanahinao masina. Tompo, mahatoky sy mino izay, fa ity andro anio ity, andro Krismasy, dia hanapahanay hevitra ho amin'ny dingana vaovao. Ny asa rehetra izay nilazaina tamin'ny raharahan'ny fiangonana teo, dia ho tosy tanteraka noho ny fitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka hahatonga anay ho mpanompo mahatoky sy ara-ezaka natanteraka ny asanao. Ny asa rehetra izay kasain'ny fiangonana eo anivon'ny ny azakazaka masina izay atao, dia ho tanteraka noho ny fanetretena. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, sy rahanay manonona ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay sy ny tany, masina lehibe, tonga ny fanjakana, atao an'ny sitraponao, ity atany
misaotra an Jesosy Kristy isika le teraka ao antsika anio Alahady 20 Desambra 2024 na tanteraka zao fampavavahana zao isika amarana zao fotoana zao tsika riavana ny hira faraky amin'ny 20 andiny voalohany sy ny faefatra no ataontsika mpitsanganana ary ny ray aman-dreny izay nitondra ny afatr'Andriamanitra teo no ametraka ny tsodrano miara-mitsangana ny fiangonana rehetra. Tanteraka amintsika rehetra ny riavana ny tsodrano tonona amin'ny anarany tompontsika. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tia an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.